Izay ny amin'ny vaovao iny fa tsy mitsahatra manome tolotra vaovao ny mpanjifa kosa ny Blueline. Androany dia tolotra vaovao Blueline Business no hotoloran'izy ireo ny mpanjifany. Notanterahana tetsy amin'ny hotely Lelouvre Antaninarenina ny fampahafantarana izany. Jemi Maradaniela sy Mamy Rasoana evo. Akoatra ny mampandraharaha ara-telefônina sy mahafantatra ny Blueline amin'ny resaka fahitalavitra dia isan'ny andreketan'izy ireo ihany koa ny resaka internet sy ny connexion. Amin'izao fotoana izao dia isan'ny azo lazaina fa tsy afa-misaraka ny andavanandro ny fiainan'ny tsirairay ny resaka internet sy ny connexion, indrindra fa ny an'ireo orinasa izay miankina amin'izany ny akamarony. Androany nampahafantatra ny tolotra vaovao Blueline Business izy ireo, tolotra izay afaka ampiasain'ny orinasa madinika na ireo orinasa goavana. Blueline afaka manome connexion ho an'ny orinasa. Efa ela be izahay no manao an'io fa amin'izao moa zany ahafantaran'ny client anazy ny mpanjifa dia ny hoe manao télé fotsiny izahay, manao resaka téléphonie fotsiny izahay, na ihany koa manao 4G box fotsiny izay ampiasaina amin'ny trano. Kanefa izahay manana ny alalana, manana ny fitaovana ary manana ny olona mikarakara ny connexion ho an'ny orinasa io. Dia akoatran'izay nefa dia manolotra izahay tolotra akoatran'ny connexion internet izay efa fehezinay amin'izao dia manampy izahay ny client ny mpanjifa rehetrarehetra ny accompagner an'zareo zay eo amin'ny lafiny surtout technologie. Ny resaka mikasika ny fiarovana ireo atota-kevitra ihany koa ny Blueline amin'ny tolotra vaovao Blueline Business atolotr'izy ireo ity. C'est effectivement un des vrais enjeux et un des vrais sujets aujourd'hui, la protection des données. Nous, on nous confie aucune information, c'est-à-dire que les informations, elles transitent par nous. Par contre, les clients, eux, peuvent avoir à stocker des informations ou à utiliser des informations sensibles dans leurs échanges. Et c'est là que notre rôle de consultant et d'auditeur intervient, justement pour pouvoir proposer des solutions. Je donne un exemple tout simple, un email n'est pas sécurisé. Vous envoyez un email depuis chez vous jusqu'en Europe ou jusqu'aux États-Unis, l'information, elle transite de manière absolument pas sécurisée ni confidentielle. Donc il y a des usages à avoir. Par exemple, on peut crypter des emails. Donc, on peut crypter des informations quand elles sont stockées. Nanambara ny tale général fa mijanona ho transitaire izy ireo fa tsy mikitika ny atota-kevitra mandritra ny famondrana izany na eto an-toerana na any ivelany. Efa 20 taona izao no niasa sy mijoro teto Madagasikara ny Blueline. Efa mahatratra 4,000 ny mpanjifa izay manametraka ny fatokisany amin'ity orinasa ity. Tapitra ny vaovao zao alina zao ribijery ajaina melohan'ny sarana kosa nefa dia ampahafantarana sady isika ny tokantrano any fa ivoaka ho antsika rapitso alakamisy indray ny gazety soa laharana 120 sy 10 toy ny mazatra ary dia efa jifainao eny amin'ireo fanjifana mazatra izany gazety izany. Izay ny koa ny mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity Androany ity sorany sika tany tokantrano naharitra anjery hatramin'ny farany mametraka veloma manapitafa ho amin'ny manaraka indray.